Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity. Faliana ao anay hatrany ihany koa ny mizara ny ten'Andriamanitra ho antsika. Alohan'ny dirantsika amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Iranay tsara andrisin-danitra mbola mafaly ny fonay satria afaka miaona aminao indray izahay. Misaotra Tompo satria avy aminao ny hery rehetra ary ny fanahinao masina dia tsapanay fa miasa ao anatinay tokoa. Mioanay ny fahendrena avy aminao ary omeo fankatoavana ihany koa ny mpanomponao rehetra. Koa raha hianatra ny teninao izay ankehitriny dia mangataka feno ny fiasanao ao anatin'ny fananay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mahita vahaolana ny fitiavana. Nanoty Adama sy Eva ary nolazain'Andriamanitra fa tsy maintsy ilaozany ny sahedena izay fonenany. Manomboka izao dia ny fisasarana izay no anjarany. Tsy maintsy hijaly sy ho faty ao anatin'ny fijaliana ary izany tokoa ve no hanana fanantenana ho azy ireo. Ny fahafatesana ve no farany zavatra rehetra. Tamin'io fotoan'io no nanomezan'Andriamanitra azy ireo ilay teny fikasana voalaza amin'ny Genesis 3:7-10. Todika amin'ny vatana tamin'ny Satana ilay mena rana izy ka nanao hoe dia ampifandry afesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranaka ao sy ny taranany. Izy hanoritory ny lohanao ary ianao kosa hanoritory ny ombelay tongony. Mety tsy takany tanteraka ny hevitra izany tamin'io fotoan'io saingy fantany fa afaka manantena indray izy. Avy amin'ny taranaka ny vehivavy no hiavian'ny fanavotana azy ireo. Ninonina fomba hahatanterahany. Azo antoka fa Jesosy Kristy ilay taranaka ny vehivavy. Teo amin'ny hazo fijaliana no nanoritoron'ny Satana ny ombelay tongony saingy ny fandresen'i Jesosy no azahoantsika antoka fa indray androany dia ho voatoritory ny lohan'ny mena rana. Ary katona ny varavaran'ny fijaliana sy ny fahafatesana izay nosokafin'ny Adama sy Eva. Efa nanontany tena ve ianao hoe tena tianao marina ve Andriamanitra? Jereo ny hazo fijaliana, jereo ny satro-tsilo, jereo ireo fantsika teo amin'ny tanany sy ny tongony. Hoy Andriamanitra isaky ny indray mitete amin'ny raha nalatsaka Jesosy teo Kalvari hoe tiako ianao, tsy tiako ny eo any an-danitra tsy misy ianao. Eny na noty ianao, na midinao eo am-pelantanan'ny fahavalo ny tenanao, eny tsy mendrika ny fiainana mandrakizay ianao. Naloko anefa nionitra mba hamerenana anao. Rehefa mibanjina ny hazo fijaliana ianao dia tsy anontany teny intsony ianao raha tiany na tsia. Miresaka ny amin'i Jesosy izay tonga teto amin'ity tany ity, nandalo fahoriana, fahatsopana tenana sy fanaintainana tahaka ny olombelona rehetra ny Baiboly. Kristy niatrika afaka-panahy tahaka antsika no ambaran'ny Baiboly. Kristy nandrisy an'ireo fanapahana sy ny herin'ny elo teo amin'ny fiainany sy tamin'ny alalan'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Izany rehetra izany ho an'ny tsirairay avy amintsika ary ho an'ny isam-batan'olona. Sainy ity hoe Jesosy ilay namorona an'izao tontolo izao nidina avy any an-danitra ary tsy vitany tonga teto amin'ity tontolo lavo ity ihany izy fa nijaly tamin'ny fomba izay tsy hanjoana iza na iza amintsika na oviana na oviana. Nataony izany satria tiany isika dia ny tsirairay avy amintsika. Antony lehibe mitondra fanantenana manao ahoana re izany
noho izany dia azo ny fanantenana ao aminao rahalahy, azo ny fanantenana ao aminao ranabavy, maheresatra any. Vavaka isika riranay tsara andrizin-danitro, misaotra anao ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fanavotanao ny ainay, misaotra ny amin'ny fitsinjovanao anay hatrany. Angataka izay mba ho tehirizin'ny fanainao masina ho amin'ny fahamarinana hatrany, ka tsy hisy ho very tokoa izay rehetra mihinanao fahazo ny fiainana mandrakizay. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.